ampifaliana ravana malala no azontsika miona toy izao hamaky ny ten'andriamanitra iaino zany andrany faratsara zany koa sakafom-panao antsika ho aminareo ny ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika izay nanolotra ny tena ny fahotantsika hanafahana antsika amin'izao mpiarabelona ratsy fanahy zao araka ny sitrapon'andriamanitra raintsika amen. Talata 20 aogosty 2020 ipanjerantsika ireo hevitra hoe matoky amin'ny asa ny mpino andeha ry havana sidera sy ankalazan'andriamanitra isika misaon'andriamanitsika ry firenena ary isandrato ny fifederana azy zay mampitoetra fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika migozozo fa efa nizatoetra anay ianao Andriamanitro efa nanadio anay ianao tahaka nyfanadio volafotsy amin'ny meny efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao efa nanisy eta-mavesatra teo ambalahanay ianao efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao nandeha namaky ny afo sy ny rano izay fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao amen. Yeah.
hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masonao, misaotra anao zahay fa afaka mivavaka, omenao fotoana sy tombonandro afaka miaino sy hamaky ny teninao. Mideranao zay Tompo, mankalaza me voninahitra inaranao fa masina loatra ianao. Tompo, mamindrafo aminay mpanota mantra ka velao ny elokay. Miasa fanahy-masonao aminay mino anao, randra ny afatra tsara avy amin'ny mofinaina indray izay ho fiainanay. Anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ity ity ravina malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie 2:20, ny 15 ka hatramin'ny 1:20. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Dia hitenatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao hoe: Siriana mpanjenjeny ny raiko, ka nidina tany Egypta izy, dia nivahiny tany mba amin'ny olombitsy, ary tany izy ny tonga fiaina lehibe sy mahery sady maro izy. Ary nanao ratsy tamintsika ny Egyptianina ka nampahory antsika sy nampanao antsika fanompoana mafy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razantsika isika, ka nihaino ny feontsika izy ary nijery ny alahelo-tsika sy ny asantsika ary nifahorintsika, ary tanana mahery sanjona indra sy fampitahorana lehibe sy famantarana ary fagagana nitondrany Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta. Dia nitondratsika niditra teto amin'ity tany ity izy, ka nomeny antsika ity tany ity, dia tany todra ronono sy tantely. Ary ankehitriny Jehovah indro efa nietiky ny voaloham-bokatra amin'ny tany izay nomenao ahy. Dia velao eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ny zavatra, ary mivavaha eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary mifalia amin'ny soa rehetra izay nomeny Jehovah Andriamanitra ao anao, tsy ny ankonanao ianao sy ny levita mba mivahiny eo aminao. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tiantsika. Mofinaina ho antsika anio ka renesika teo, Deutéronomie 2:20 ka hatramin'ny 1:20. Tantara milaza ny fisaorana fanao rehefa manatitra fahafolon-karena sy izay tokony atao. Misy asa fanompoana karazany roa ry havana azo tarafina amin'ny soratra masina voalaritra izao: asa fanompoan'ny vahoaka voageja sy asa fanompoan'ny olona afaka. Matoky amin'ny asa ny mpino, asa fanompoan'ny olona voageja. Ahoana izany? Ny asa fanompoan'ny olona voageja, asa mafy sy mampahory nampanaovana ny zanak'Israely raha nandevozina tany Egypta. Izy ireo ho ny 1:9. Maneho izany fa zary enta-mavesatra ny asa tao na nampanaovana rehefa voageja ny olona. Amin'ny ankapobeny, ny Egyptianina dia endrika anehoana ny fahavalo ny vahoaka an'Andriamanitra. Ankehitriny kosa tsy manam-pahavala fa tsy Satana isika, koa ny asan'ny devoly rehetra dia mampitondra zioga sy fangiry firiana avokoa, ka tokony ho lavina sy toerina ary hialana. Hoy ny soratra masina: aza mety asiana zioga tsy antonona nareo hikambanana amin'ny tsiminy. Ny Korinthianina faharoa 4:9 ary koa toero izy. Hoy Petera 1:5-7. Matoky amin'ny asany mpino, asa fanompoana ataon'ny olona afaka. Raha tarafina amin'ny 1:10 kosa dia mpifaliana sy mitera-pifaliana ny asa fanompoana tanterahan'ny olona afaka. Ny fitondrana ny voaloham-bokatra ao an'Andriamanitra dia manambara fahatserovam-pamonjena. Olona afaka maneho fankasitrahana sy maneho ny fanahin'ny fahafoizana ny tsara indrindra lohan'entana. Hoy isika: tanterahana an-tsitrapo izany, tahaka na ny loran'i Jesosy ny ainy ho antsika. Noho izany, ny asa fanompoana tanterahan'ny olona afaka dia tsy zioga manavesatra fa endrim-pisaorana, endriky ny famonjena ny ray sy ny mino tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe izany ry havana, azontsika mandray izany ny amofinaina efa nizaraina ho antsika. Ray izany ry havana, dia n'Andriamanitra ireo voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinaina nomeno anay izay mampafantatra ny asa fanompoan'ny vahoaka voageja sy ny fanompoan'ny olona afaka. Mivavaka aminao izay amin'ny asa fiangonanao, mitoro ny filazantsaranao mitony an'ilay Jesosy Kristy ilay mpanafaka,
lay velona manak'izay tonga monjy izao tontolo zao tiany olona rehetra vonjeny mivavaka aminao zay ny anasanareo marary te irizanao sy anampianao ny asa fitsabony ampinonao reo azo manjo vonjeo reo manitra sahirina tompo ka toanao reo marisokolona jesoa da io ny fiazakazanay ny asa fivelomana fikasana tsara rehetra ny fianarana dia miarovanay da io ny fierinenay nyvavakay dia tena anaran' Jesosy Kristy mpamonjy anay izay nampianatra anay nivavaka manao hoe raha anay ho izay any an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra meo ny an'io izay anina sahaza ao anay ary mamela ny erikay tahaky ny namela anay izay miheloka taminay ary aza mitona anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha fona revana malalina tsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra anao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantanao an-tanaka vanako fahamarinako aho ho Jehovah-Andriamanitra Israely. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.